Juillet Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Natohina ny malagasy ny nahafantarana fa mizaka ny zom-pirenena frantsay ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara tsy misy tsy miresaka an'io any anatin'ny fiarahamonina ary tsy misy tsy tohana sy tezitra fa vaza-taratasy araka ny naibony ny pomba ny fitondrana sisa no miaro andrajoelina miaro ny tsy azo arovana nefa izy ireo. Nandrozy vahaolana amin'ny seha-pirenena lavanilina ny antoko malagasy miara-miainga nandritra ny fihaonan'ny filohan'ny antoko MMM tamin'ny vahoaka tao Antalandro any tokony apetraka amin'ny distrika mpamokatra lavanilina ny toeram-pikarohana momba ny lavanilina ary miara-miasa akaiky amin'ny manam-pahaizana sy ny miantsehatra rehetra raha ny tolo-kevitra. Any ivelany, misy 20 ireo namony ainy vokatry ny daroka bomba niseho tao Soudan, tsy misy ny fifandeferana eo amin'ny miaramilan'ny jeneraly Eldorama sy ny FRC sy ny FCR tao Soudan hatramin'ny 15 volana Aprily lasa teo. Arahintsika vetrany ary ny andindinin'izay. Alahady fahasivy volana Jolay 2024 ankafaliany indray tomplasy tomboko vavy no itsidiko ny tokantranao amin'ity alina ity ety ampiandohana dia saina mpanazana ianao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny matoa andatsokatra vetrana no anokafantsika izany fampalalam-baovao izany. Nahitohina ny malagasy ny nahafantarana fa mizaka ny zom-pirenena frantsay ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara tsy misy tsy miresaka an'io any anatin'ny fiarahamonina ary tsy misy tsy tohina sy tezitra fa vaza-taratasy araka ny naibony ny pomba ny fitondrana sisa no miaro no andrajoelina miaro ny tsy azo arovana nefa izy ireo amin'izany. Fomba fiteny hatramin'izay ny hoe vazaha mody miady. Fiteny tamin'ny andro ny fanjanahantany io. Mody miady sy mifamaly ny vazaha mpanjanahantany tamin'izany fotoana dia roboka sy faly ny gasy fa miady an-trano ny mpanjanaka. Kanefa ay mody miady ry zareo mba ahafahany malala ny ao an-tsainy gasy zanahana. Izay sokiry ny vazaha. Amizay dia fantany sy hitany ny fomba anamafisany ny tetika andetehana bebe kokoa ny gasy. Tsapany malagasy ihany ary takany io satria tsy nanova ninona ilay ady-mazaha fa vao maika aza ny ahenjana ny tsindra azo lena ary ny saratsara ka tsy misy firaisan-kina intsony ny gasy. Izay ny tantaran'ny vazaha mody miady. 17 taona taorian'ny nahazoana ny faleovan-tena dia loza fa mbola miatra ilay izy eto Madagasikara. Nomeny frantsay zom-pirenena i Rajoelina ary tafapetraka ho filoham-pirenena malagasy. Dia ino ve isika fa hosahy ifanandrina amin'ny Emmanuel Macron filohany ny filoha Rajoelina? Dia mihevitra ve isika fa hosahy tokoa i Rajoelina hitaka ireo îles éparses? Dia mieritreritra ve isika fa hosahy hiteny an'ireo orinasa sy tombontsoa frantsay eto Madagasikara i Rajoelina? Ekena fa zon'ny rehetra ny manana zom-pirenena frantsay. Marobe ny malagasy manana an'izany. Fa ity dia ny filohan'ny repoblika nangataka rehefa nihevitra tamin'izany ny hitondra ny Madagasikara ary dia mitondra tokoa. So ihany fa fantatra ara-potoana amin'izao mialoha ny fifidianana izao. Sanatria ka ho lany fanondroana indray dia ho voafitaka fanondroana indray ny malagasy. So lavo ahay mamindra ka tsy ny lalana anandratra no iverenana. Fa ny tena mahalonilony dia ity président Rajoelina miventy ny fitiavan-tanindrazana isak'izay mahatsiaro. Iza moa izany no tanindrazana tiany? Frantsa sa i Madagasikara? Fa ity no mahatsikaiky. Tsy mitovy lenta i Rajoelina sy Macron rehefa niona satria Macron dia président'ny Rajoelina. Mbola tsy nisy teto ambonin'ny tany. Nandrozy vahaolana amin'ny seha-pirenena lavanilina ny antoko malagasy miara-miainga nandritra ny fihaonan'ny filohan'ny antoko tamin'ny vahoaka n'Antala androany. Tokony apetraka amin'ireo distrika mpamokatra lavanilina ny toeram-pikarohana momba ny lavanilina ary miara-miasa akaiky amin'ny manam-pahaizana sy miantsehatra rehetra raha ny tolo-kevitra. Alalahana ny sehatra ary omena fahefana sy fanapana ireo eny fotony amin'izany fomba hitan'izy ireo ampandehanana ny fotom-pivelomana. Io na saina. Antala, fantatra maneran-tany amin'ny famokarana sy ny kalitao ny lavanilina, antony antsoina azy ho capitale mondiale de la vanille. Arena sy fotom-pivelomana 5 amin'ny 10 isanjato mponina eto amin'ity distrikty ny lavanilina.
saingy potika sy anaty fasairanana lalo zao. Mitotongana ny vidiny nefa tsy mbola misy mpandrarany vidy. Eto Madagasikara ihany no misy hoe ny arenana nandray no miterakolana. Eto Antalasy ny fatra sava, arena ny lavanilina nefa zao miteraka olana sy fasairanana ho an'ireo vahoaka. Kivy, verevitra manoloana izany ireo mpamboly sy mpandafo lavanilina eto Ankoalabe Antala raha ndresaka tamin'ny mpanao gazety androany. Fa zahay vahoaka maloha maregny sahirana ary mikikiky satria misy vahendaka tsy mavay fa volan'ny banky. Misy efa vahendaka avy amin'ny volan'ny raha tamin'ny banky tsy tafaboaka tapitra délai. Lavani am'izay andeha ambidy 300 000 nefa ny vidinao tamin'ny 1 250 000. Zay zany tsisy anoaniny. Vola tsisy. Lavani ambidy 2 jours 3 jours vao malafo ele. Ndraiky andro araiky mantikariva tsisy mividy. Raha zahagna maloha le stock amin'ny mpamboly indrindra mpamboly maloha idirana tegna mbola fontry satria le mpamboly manana lavanio prix mijotso de presque mbola misy lavani daholo mpamboly amin'ny andro ake. Mbola misy lavani ndraiky mpamboly amin'ny andro ake tsy fa ny lavani ndraiky mahay miroro ny vidiny. Nefa fanantenana napetraka président hoe andeha lavani atoato fa omegna agrément zay mangataka agrément rehetra. Isan'ireo toerana mpamokatra lavanilina eto amin'ny distrika Nantalany eto Ampatakamanitra, commune Antomba. Tranga tsy mbola nisy tao anatin'ny 13 taona miseho amin'izao fotoana izao, hoy ny solitenan'ireo mpamboly. Yani aminay zegny fa misy tsy kelikely avy ny fandafoasan-tany noho hoe tsisy noho lavani tsy lafo. Afa misy ny magnano zegny ka fa marary igny mampamondro oraka. Afa zegny ny raha misy nefa zegny raha tsary nisy taminay aty. Ifamondroagna oraka zegny avake fandafoasagna vary fotsy tsy ampy zegny raha tsary nisy zegny noho lavani tsisy fa mahatonga zay akeo mandafo vary fotsy. Maro fa ekeny raha tsary nisy ary avake zegny lasa mitombo be zegny nialatra zegny amin'izy ke zegny raha noho lavani tsy lafo zegny. Alatra koa mamborogno zegny efa misosa zegny na tragno zegny na vilagna tragno efa tsy tavela. Ny raha ka mijotso maloha voalohany maloha zay marefo ty maloha tegna azaveko aminandre zay efa antitra. Voalohany maloha zay na tokony mba haritraritra maloha taonay manjary maty bonheur zay satria ino ny antony na egninay mararirary ke fiaretigna fofa tsy sa mandeha mitondra l'hôpital noho ny vola tsisy. Fampanantenain'ny filoha amin'izao fotoana nandritra ny fampelezan-kevitra ny taona 2012 ampitombo avy 2 eny hatramin'ny 3 eny ny vidiny lavanilina. Saingy mifanohitra amin'izay ny zava-misy amin'izao volana vitsy tsy ataperan'ny fiampitoam-piasana izao. Isan'ny mahatonga izany hoy ny antoko malagasy miara-miainga ny sekoseko n'olombotendry sy ny tsy fampiarana fitsinjaram-pahefana. Ampiny ny tsy fahaiza-mitantana, ohatra amin'izany eo amin'ny fanomezana agrément. Ny fanjakana foibe sy ny tompon'andraikitra any Antananarivo, izay misy tsy mahafehy, tsy mahafantatra akory ny lavanilina no miseho ho tompon'ny lakile sy manapaka izay tokony ahazo izany. Lavanilina izay mamelona olona maro, mampiditra vola amin'ny kitapom-bolam-panjakana ary ahafahana mampiroborobo ny toe-karena. Ny antoko malagasy miara-miaingy tamin'ny alalan'ny filoha nasionaliny nandritra ny fijidian'ireo toerana mpamokatra lavanilina. Tamin'ny taona lasa no efa nandroso vahaolana sy ny antso ny tompony andraiki-panjakana ny amin'ny tokony alalahany ity sehatra ity, saingy tsy nohenoina ka isan'ny mahatonga izao zava-misy izao. Androany, nandritra ny fionana tamin'ireo fikambanana sy ireo mponina teto Antala, nandroso vahaolana sy fomba ampiroboroboana ny seha-piariana ny filohany antoko, ajo andriany Anarivelo. Eto zany ny capitale mondiale de lavani tsy misy olona zany mahafantatra momba fikarakarana ny lavanilina manokatra ny fambolena katrany ny fivarotana azy mihoatra ny mpifaky savatia mihoatra ny Antala. Marina sa tsy marina? Raha tiana andeha ny seha-piariana anankiray na aiza misy azy dia tsy maintsy apetraka ary tokony apetraka rehefa nisy teto zany ary zany tokony isany atao lahara-pamena ny toeram-pikarohana mikasika ny sehatra anankiray io. Zany hoe an'ilay toerana famokarana mihitsy no isy tokony isy toeram-pikarohana maro samihafa ampandehanana azy. Ny tombontsoa amin'izany dia tsotra fotsiny. Eo akaikin'ilay mpamboly sy mpikarakara ireo manam-pahaizana no miasa dia manome vahaolana zany tena fandraika amin'ny zavatra misy eny amin'ny toerana ambolena sy amokarana.
io zany tsy maintsy sokafana io raha capitale mondiale de la vanille eto Antala satria amin'ny Sava dia ny fanapahan-kevitra mikasika la vanille rehetrarehetra zany a aiza tokony ho raisina eto Antala satria Sava ary anampy amin'izany no manam-pahaizana rehetra tokony hiasa eto raha metraka vidina la vanille tsika zany dia efa tokony misy fikarohana misy fandaminana raha miasa manam-pahaizana ny asa eto dia efa mahalala hoe tokony ohatr'izao indray vidiny amin'ny taona manaraka satria maharaka ny fandeha tsena eran'izao tontolo izao izy torak'izany ihany koa norme rehetrarehetra isika ty amin'ny mpamokatra fototra zany no mametraka amin'ny fitsipika no hoe tokony izao sy izao ny la vanille raha ohatra amidy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena hatramin'ny fanapahan-kevitra. Azo ataony mampiroborobo mamadika ho arena ny sehatra rehetra misy eto Madagasikara raha miatra amin'ny fitsinjaram-pahefana. Hoy ny filohan'ny antoko malagasy miaramainga Androany nandritra ny fivoriana raha nady hevitra niarana tamin'ireo vahoaka teto amin'ny distrika Anantala tamin'ity Androany ity. Mahatsiaro anjorobala amin'ny fikojakojana sy ny fanamboarana ireo lalana provinsialy na ny route interprovinciale ireo commune manodidina Antananarivo amin'izao fotoana. Raha ho an'ny commune Alasora sy Ambohitrimanjaka, efa maro ny antso natao tamin'ny fanjakana foibe indrindra ny faritra izay miandraikitra ny fanamboarana ireo lalana provinsialy saingy tsy nahitam-baly ny hatreto. Yves Richard. Nanomboka ny fotoana nandraisana izy ireo ny fitantanana ny commune tamin'ity mandat ity no efa nanaovany be ny tanàna roa, antso tamin'ny ambaratonga Maefa, indrindra faritra ny Lamanga amin'ny fanamboarana ny RIP 11 ho an'ny Alasora ary ny RIP 29 ho an'ny Ambohitrimanjaka. Raha miapotika ny lalana amin'izao fotoana izao, manampitsofina ny tompon'andraikitra voakasika ho ireo be ny tanàna izay mahatsiaro zanak'ala hafa amin'ny fanamboaran-dalana. Ho an'ny commune Vaovao tena mafita be ny fanjakana sy ny faritra. Fa izahay tsy andeha mihitsy ny hoe andeha hitovitana amin'iza na amin'iza fa ny commune Alasora dia zao hoe manatanteraka izay azo tanterahana eto ampelantanana dia miandry ny anjarany amin'ny fotoana mamety azy. Fa saingy kosa efa nisy ny fanontaniana avy amin'ny direction régionale des travaux publics Analamanga nanontany ny lalana ripa moa zany atao anaty commune Alasora izay nangatanjareo ny atao hoe andindiny sy mipitsopitso ny ara-teknika sy ny fahitan'ny commune azy tamin'ny alalany Antsoatarby fa saingy tsy nisy valiny efa bolana izay. Dia amin'ny commune moa zahay nitratra farany foana etỳ fotony izahay ny fantatry ny vahoaka dia miezaka zahay ary hikitika an'io lalana io zahay atsoatsy Zava-dehibe amin'ny lafin'ny fifamezivezena sy ny fitateram-bokatra ho an'ireo mponina avy amin'ireo commune ankilan'ny lalana provinsialy. Tsy afaky nitazam-potsiny manoloana ny fahasambana arak'izany ireo commune izay tsy maintsy nandray an-tanana ny fanamboarana arakaraka ny ampelantanana. Ho an'ny Alasora, 100 metatra ihany no vita rarivato raha toka vao manomboka ny etsy Ambohitrimanjaka. Ny lalana izay nitiavantsika ratsy dia ratsy sy mba tanteraka iny dia anjaran'ny province ny manao azy tamin'ny andro taloha zany satria ny province moa zany efa nafekitena ho any amin'ny faritra dia anjaran'ny faritra Analamanga zany ny tena izy manamboatra n'iny lalana iny. Na teo ary moa zany ny antsoavana nataonay ho an'ny faritra Analamanga, teo ny fangatahana fitaovana nataonay ho an'ny faritra Analamanga hatreto izy zany dia tsy nanome sady tsy nambaly ny antsonay noho izany efa le lalana mamakivaky ny tanànanay eto Ambohitrimanjaka nandray ny andraikiny zany commune Ambohitrimanjaka amin'izao fotoana izao ary iny moa zany nanaovanay antsoavo tabaka sy namana vatona sonotry ny tany dia mandeha sponsorine hoe manao zany zao zay amin'izao fotoana izao. Fantatsika tsara hoe ny fanampiana avy any amin'ny fanjakana zany dia tsy misy aotra. Eo koa zany ny hetra aminay ny impôt synthétique sy ny impôt de licence avany amin'ny trésor milotsaka any amin'ny comptenay any commune kely de kely satria ohatrany hoe na dia nanao côte avy tokony vola be hatrany amin'ny 30-50 millions d'ariary any tokony harotsaka zavatra hitanay sy zavatra misy am'izao amin'izao fotoana izao dia hoe vola ray hetsy, roa hetsy, ray tapitrisa zany no harotsaka anao. Commune kilometatra vitsy mialana Antananarivo renivohitra, ireny ny zava-misy mahakasika ireo lalana provinsialy amin'izao fotoana izao. Asa manahoana ny fampitehana sy ny fikojakojana amin'ireo commune lavitra izay mety tsy ho tazan'ny fanjakana. Ireo gouvernora izay napetraka manokana hifanampy amin'ny famanana olana eny anivon'ny faritra tsirairay, ary isan'ny fanambina andrasana azy ireo raha ny filan-kevitra voalohany tany Antsohi,
Ny 12 Oktobra 2024 ohatra ny fanamboarana lalana rarivato 10 kilometatra, sevitra ny fianarana 9 isan-taona, saingy aiza ny vokatra telo taona latsaka ty aoriana. Mahatratratra ny amin'ny iray hetsy ariary isan'andro ny solika ampiasain'ireo orinasa madinika sy salantsalany amin'ny groupe électrogène vokatry ny fahatapahan-jiro lavareny amin'izao fotoana. Zara raha mandeha ora 3 isan'andro ny jiro raha ny fanazavany, manjary miditra fatiantoka ireo orinasa fanadidina. Tsy nahitamba-olana hatramin'ny androany ny fahatapahan-jiro eto amin'itsika, miditra fatiantoka tanteraka ireo orinasa izay miantehitra betsaka amin'ny herinaratra. Miakatra avy roeny araka izany ny fandaniana, tsy maintsy mividy solika ampiasaina amin'ny groupe électrogène ireo orinasa ahafahana mampandroso ny asa. Tena amin'ny ankapobeny aloha zany dia mitady potika mihitsy ny fiariana satria miankina amin'ilay herinaratra raha anao dobera sy fromage anao dia miankina amin'izany zavatra rehetrarehetra zany dia voatery tsy maintsy mampiasa groupe électrogène zany. Nefa le fandaniana amin'ilay solika amin'ilay izy tena miopapana be, tsy hiteny fotsiny zao raha ohatra hoe 100 000 ariary isan'andro satria le fatapahan'le jiro zany raha mifaritra tena ivoahan'le fanodonana zany nefa zay tsy voatery iandry an'izay fa tsy maintsy mitady vahaolana hoe inona ny vahaolana azo atao. Tena fijaliana zany io zany mba ataona antsoavy hoe ahoana ny fomba ahafahana mamerina amin'loany le tsy fahatapahan-jiro. Toy ny mahazatra, tsy ahitana fiovana ny vidin-jiro isam-bolana manoloana ireo olana ireo raha ny fanazavana hatrany. Iny moa zany iny tsy mitrahatra hoe facture foana zany. Sarotra be ny teny hoe tapaka ny jiro dia tsy andoha facture fa miezaka zany ny teny. Eny ny fitombozana aloha misy tsy miova le izy ohatra ny jiro nalohanao taloha ihany zany tsy maintsy alohanao. Na misy ary le délestage raha ny amin'ny anay manokana eto aloha zany. Mihamafatra ny fahatapahan-jiro na eto Antananarivo izany na any amin'ireo faritra manerana ny nosy, tsy misy ny vahaolana. Zara raha mandeha ora 3 isan'andro ny herinaratra, fanadiovany tena trano no hita ho an'ireo mpitondra fanjakana, tsy misy ny vahaolana raikitra hatramin'ny androany. Famitaraina amin'ny fidinan'ny vidim-bokatra sy ny aratsy ny lalana ireo tantsaha ao amin'ny fokotany antongona sy fiadanana anatin'ny komina Imeritsy Atosika amin'izao fotoana. Ireo faritra ireo izay mba maty sakafo Antananarivo sy ny manodidina, saingy izay tian'ny mpiantoka ametrahana ny vidin'ny entana. Fanadidina entiny Ilarina Soloniaina. Fokotany maro ao anatin'ny komina Imeritsy Atosika tahaka ny fiadanana sy antongona no mamokatra karazan-tsakafo betsaka matsinana Antananarivo sy ny manodidina. Velotaraina ireo tantsaha amin'izao fotoana, miaina ny mpandray ny vokatra ka tsy maintsy amidy mora ny entana, ialana amin'ny fitondrana azy miverina, malona ny alavirana sy ny aratsian-dalana. Eo ihany koa ny fitanterana izay tsy maintsy amin'ny alalan'ny bisikileta. Karany ihany le tsena arakaraka ny tsena foana io, lalana. Lalana aloha tena zay. Zay zany tena olana aminay mihitsy tsara zao lalana. Mbola tsisy manary vokatra dia zany hoe mora fotsiny. Fa ny tongona izao isan'andro mitondra foana ka. Rehefa asombaly indrindra fa fahavaratra. Fa zao aloha mba metimety izao dia fahavaratra tena entana aminay rehefa mivokatra ny entana. Tsarotsarotra kely rehefa anareo ny vidiny entana koa eo avatsy dia any. Lalana adiny 2 isan'andro amin'ny bisikileta no ataon'ireo tantsaha ampiakarana ny vokatra eto Imeritsy Atosika. Ankoatry ny fitobahan'ireo vokatra, olana sedrain'ireo tantsaha ihany koa ny fandafosana azy. Noho ny aratsy ny lalana, indrindra rehefa fahavaratra nefa, tsy maintsy omena izay asa iny ireo mpiantoka azy ny entana, tsy ialana amin'ny fahasimban'ny vokatra ihany, fa ampiodinana ny fidiram-bolana ireo tantsaha ihany koa, izay tsy manan-kivelomana afa-tsy ny fambolena sy ny fiompiana. Le olana amin'le fisedrainan'le entana zany eo amin'ny resaka lalana aloha zany priorité. Dia ny ankoatran'izay mipividy vokatra ohatran'ny tsy dia misy za fa mora le vokatra zay namarotana anazy. Le izy koa zany tsy dia hoe ohatra misy an'andro le izy indraindray miakatra, indraindray midina, tsy hita be arahana ihany. Traika zay aloha zany le fahatiantoka zany eo an-daniny satria le vokatra mila tirety, zezika. Nefa le izy vokatra ve dia ohatra latsaka be vidiny. Zany hoe tsy mahaleo tsara vidiny. Zay zany le izy. Nefa le izy rehefa tonga ety tsy maintsy hoe amidy ve sa hoe afaka mitondra mody ihany?
tsy afaka mitondra motika lavitra le andehanana dia tsy afaka mitondra motika tsy maintsy hoe vidiny io zany nandefana azy rehefa tonga ety leta. Dia izy aloha zany zao ny tena betsaka zany mangahazo vomanga ny aliko betsaka daholo ny entana fa le vida mihitsy zany ny tena tsy possible. Ny olona zany tsy voatery hoe vatsiana fa mpividy tonga eto daholo na le manondrana na mitondra miakatra na isan-karazany dia eto daholo. Tombony aloha zany tsy dia misy mihitsy raha le izy satria zay le efa voalaza teo zay zany avitavitra ihany mety lalana eo amin'ny adiny 2 eo bisikileta ny andehanana. Mahatsiaro tsy mahazo tombony amin'isy ampiariany intsony ireo tantsaha amin'ny ity commune ity amin'izao fotoana noho ny fitotongana ny fahefa-mividiny ireo mpandray ny entana manga ny fotsiny aratsy ny lalana izay tsy maintsy lalovan'izy ireo entina ampiodonana ny fianam-pianakaviana. Dia izay indray mamarina ny tapany voalohany fampahalalam-baovao mamay fotoananao aoriany dokam-barotra fohy. Tombola Somaro 10e édition Paris mazahoa fiara vaovao be moto VTT ary loka maro be tsotra ny fandraisana anjara alefaso SMS amin'ny 038 88 811 11 ny hoe Somaroho espace non complet anarana feno SMS ray 2000 ariary fandefasana SMS illimité ka mandesa anjara hatramin'ny 11 août 2023 ho avy zao misy fisariagna isaka ny telo herinandro miaraka amin'ny Telma izaragna voyage tout frais payé anosy be mandeha festival Somaro karakory Paris. Tavaveny indray eto amin'ny tapany faharoa fampahalalam-baovao ny Kolo TV mamerina ny araba tomboky lasy tomboky vavy anohizatsika avy hatrany ny fampahalalam-baovao azy mahatsiaro natao ankilabao ny mponina ao ambondry mifehy toerana fitrandrana safidra anatin'ny komina anivorana avaratra distrika Antsiranana faharoa hôpitaly rano fisotro madio ary ny CEG mijanona ho fampanantenana pôkaty atreto. Kolo TV Antsiranana miteraka fasarotana amin'ny ray aman-dreny ny tsy fanagnany ambondro mifehy CEG ka voatery alefa agny anivorana avaratra 20 kilometatra miala azy ny zaza manohy fianarana raha vao afaka CPE. Mahatsara zay zegny ny fisian'ny CEG eto satria fa zahay io sahiragna mampianatra tsaiky mandeha anivorano manjary mivadika roe lakoziny nefa le tady vola zegny tsisy ke koa eto CEG mba voara-masonay zany kanay mianatra ary lakoziny zay tsy mizara roe fa raiky zay raha ho hitanay zegny iarana jiaby mianaka mihinagna ke tegna mba mirary zay ivitan'ny CEG aminay eto mba hialan'ny fasahiragnany. No niezaka ndray aman-dreny eto ambondro mifehy dia tafatsangana ny trano anaovana ny CEG fa kosa ny adidiny fanjakana no tsy vitany. Ny trano ny CEG afa voatsangana anay mbala mitodika amin'ny fanjakana indrindra ny ministère fampianarana zay ambondro mifehy angatiky tôly zay nampagnantinenao ramatoa ministre mba ho azonay sinsima io mba vitanay mandrapidirigny trano io ary todika amin'ny fanjakana mahefaka zegny zay hagnampy am'zegny raha zegny na magnarapenitra aza mbala tianay atao amin'ny CEG nay ry satria ny toeragna mo malalaka maro be ny mpianatra eto raha doko raha tombotombany angamba mandeha ely tsy arivo zegny ny amarozan'ny mpianatra amin'ny tanàna ty eto satria fa be ty tanàna ty ary tsy vitan'zegny koa ma zay eto mbala mangatoko hôpitaly mbala tsisy aminay eto manahiragna be zegny ny olo marary mandra-pahazahoagna tomobile andeha anivorano ndraikindraiky tsy takatra dokotera ny miteraka sahiragna be. Mijaly rano ihany koa ny mponiny ambondro mifehy anika misy fiantraikany amin'ny velon-tegnany. Zay mba magniry zegny mba tempidiragna rano zegny amin'ny tanànanay io amin'izay anao misy tsaiky rano raha ilaigny fa diovigna raha ilaigny amin'ny tanàna sahiragna amin'izay zahay mba mangataka fagnampiagna fanjakana mba zahoanay rano zegny amin'ny tanànanay. Hatramin'izay ka hatramin'izao dia safira no mampiavaka an'ity ambondro mifehy ity maro ny vola mivoakato ka mitaraina ny mponina fa tsy mahita ny tambiriny vokatry ny taniny.
Nakatona androany vao maraina ny fiangonana Jesosy mamonjy ao Abrikaville. Andian'olona avy any ivelan'ny fiangonana ny voalaza fa nanatanteraka ny fanakatonana sy nanala ankelin'ireo mpino nanao ny fiambenana. Ikasa ho an'ny Toamasina ireo andian'olona ireo. Anakatona ihany koa ny fiangonana Jesosy mamonjy any an-toerana. Voatontona ho tompon'antoka hatrany ny anaran'ny pasteur Raymond sy ny solombavambahoaka iray. Nanao fiambenana andro manalina ireo mpino avy ao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy Brikaville raha naharefa isy andian'olona avy any Antananarivo ho avy anakatona sy anala ireo mpino ao amin'ny fiangonana. Androany vao maraimbe nandritra ny fotoana na vitsy ireo mpiambina no tonga tampoka tao amin'ny fokotany Vohibinany anatanteraka ny fanakatonana ny fiangonana ireo andian'olona izay voalaza fa tsy avy ao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy Brikaville akory. Naharay vaovao ny avy ao anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy eto Tomasina fa efa mitodoto ho avy anakatona ny fiangonana Jesosy mamonjy eto Tanamboasainky ihany koa ireo andian'olona ireo. Manay mafy amin'ny mety sy ny fifandronana ireo mpino ka manao antsoavo. Toerinay amin'ny herinay rehetra ny fanakorontanana izay ataon'ny tariky pasteur Raymond sy député Nèvre Oldinina aty amin'ny faritra Atsinanana ka mety hitarika Ramandrika satria tsy mpino no alefanjareo fa ny gros bras tahaka ny tao a Brikaville androany 9 Juillet 2024. Hatramin'izao milamina tanteraka izay fiangonana Jesosy mamonjy aty amin'ny faritra Atsinanana ka tianay ny tohizana zany filaminana izany. Marinay fa toy izay niseho tany amin'ny toeran-kafa tsara honenana Antananarivo, Ambanja, Diego sy ny sisa dia olona avy any ivelan'ny fiangonana no entina manafika ka ny fiangonana indray avy eo no akato. Koa no ireo antony ireo dia manao antsoavo aminareo tompon'andraikitra maefa isantokony izahay mba andray andraiky tandrify anareo. Fidirana ankeriny ao anatin'ny tokotany fiangonana mandritra ny fotoana mavitsy ny mpiambina ny fomba fiadin'ireo andian'olona voalaza fa mpanakorotana ireo izay kasaina atao eto Tomasina ihany koa vonona hiaro ny fiangonana hatrany ireo mpino. Tranga tany a Brikaville mo androany zany nisy andian'olona eo amin'ny 20 avy eo izay tsy mpino ao a Brikaville fa avy any Tananarivo zany nanao ankeriny hiditra tao am-piangonana ka nitoerin'ny mpino ary zay natonga nisy fisavoritana tao a Brikaville androany. Tena katona ny fiangonana rehefa avy teo. Zay mihitsy ny ahainay satria ny lamina zay hatramin'izao ary tianay tohizana zany filaminana zany ka zay no mahatonga zay miantso ny tompon'andraikitra maefa zany mba andray andraikitra ny tandrify azy satria olona avy any ivelany fa tsy avy agnatiny akory no miady an-tragno sanatriany vava. Tendray ty fa tsy ekenay kosa ny tongavany aty ny nataonay hatramin'izao zany dia efa nampandre ny mpitandro filaminana mba hisorohana zany mba tsy nilay herisetra mba anjara mitandro filaminana mampitandro filaminana azy zay dia izy ireo mitandro ny filaminana fa tsy izahay indray zany no isandoka andraikitra tahaka zay. Milamina tanteraka zay hatramin'izay ka hatramin'izao ary tianay mihitsy ny tohizana zay fandehana ny fitopivavahana ampilaminana. Mitoy ny fiambenana ny fiangonana ataon'ireo mpino manoloana io fampiororona io. Efa mipetrapetraka ihany koa ny lamina rehetra hiatrehana izay mety ho fatongavana tampoka sy fidirana ankery ataon'ireo andian'olona misy maniraka ireo. Ny ankatanteraka ireo hira nosoratan'ny fanjandriamanantena ireo mpankafy azy androany tetsy amin'ny CSS ka antanimeny. Fampisehoana izay nentina nanamariana ny fa-impolo ny hiran'ny fanjandriamanantena ny arana tamin'ireo mpiara-miasa azy hatramin'izay. Arahantsika ny ampahany tamin'ny fampisehoana. Mitady lasy atoatra Demanzari Shabbatako Nimiandana Piarakavichu Bayu Kisai Amamichu Sai Tinya Nui Atupana Mataya Chantau Situya L'advocation Sala sala di Isa nuamina Isi
mikasika an'iny vahoaka maro anatin'ny distrika Anambosary Atsimo amin'izao fotoana no misedra olana manoloana ny fikatsoan'ny fitrandrahana taretra ataon'ny orinasa goavana miisa roa ny fahaverezana asa izay anamafy ny mosary ary ampahazovana indray ny asan-dahalo ho ireo olobe avy any an-toerana Ivry. Isan'ny miantoka ny fotom-piveloman'ny mponina anatin'ny distrika Anambosary ny seha-piariana taretra. Orinasa tantarina vahiny no manjaka amin'ny seha-piariana ho an-toerana izay mampiasa mponina maro manomboka amin'ny fambolena. Amin'izao fotoana izao, mikatso ny fitrandrahana ataon'ny orinasa ka misedra fahasahiranana ireo mponina. Tsy mandeha mihitsy le asa mijanona tanteraka hoe manao déclaration de hoe crise économique tsy haintegna mody asa fa le mijaly tena tsy mandeha. Le tamizy mbo nandeha zany taloha zany misy zany le journalier zany mikarama agny amin'ny ray hetsy mahery kely le ny olo ray. De ny permanent de misy ray hetsy mahery kely avao zany mahery hoe mi ray hetsy 10 aligny zany le faran'izay hoe mba ambonimbony inscrit zany agnaty le raha mankoatra le journalier. Le asa tao zany le sy manataky le couper le amin'ny brosse le ao le culture de ao de hoe amin'ny défibrage de ao de misy manevre zay koa misy koa zany zay de hoe ao le technicien moa samy misy ao amin'ny tena marobe zany le olo raisiny ao anatin'io Kolo io. Nefa io mijanona io de tena tsy misy na hohana azy zay le mampitaintaina am'izao tena mahatonga mampirongatra le malaso aty aminay satria le olo ny asa ny ankizy zay nanagny toetr'asa lasa tsy miasa mijaly lasa manao dahalo am'izao. Anamafy ny mosary ary ampitombo ireo tanora hanao ireo asan-dahalo isan-karazany ankilan'ity trango ity raha tsy voajery ireo olobe avy ao an-toerana. Ny distrika Anambosary izay efa tsy voajery ny fitondram-panjakana amin'ireo tetika sanatsarana ny fiarikarena sy ny sosialim-bahoaka izay ary zao tsy misy hatramin'ny tany hanaovana ny fambolena. Antianay moa tena tany io midadasiky be zay toko amin'ny tany avo de mba ho hasiana sy zaly fa ny amin'ny lemaka de angaviana mba home reo le vahoaka mijaly io hambolena hatao fambolena. Lase reo aby le tany zany tena tsy misy tany mba hoe hazo ambolena le fa sisisiny manoriky le lavale de manjaregny avao ro azo ambolena fa ny tany rehetra midadasika dia fa lasa ny kolon tena tsy misy ambolena nefa fambolena am'izao no mba fotsy iaigna izay le mampijaly le vahoaka aty amin'ny kolon mijano tanteraky izy am'izao. Ankehitriny vitsy amin'ireo mponina ao an-tanàna no manohy ny asa eo anivon'ny orinasa goavana io. Tsy zarizary arak'izany ny karama izay tafiditra hatramin'ny 5,000 ariary isam-bolana. Ny asa kilany mafy raha ny fitarainana hatrany. Indroara raha itsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny mikasika ny Saint Augustin amin'ny faritra Antsimo andrefana. Nosongaina manokana tanatin'ny fanadihadiana ny mikasika ny fiandohan'ny tantara ny fiavian'ny mponina ao aminy ary ny fidiran'ny vahiny tao amin'ny Saint Augustin abono Melise Cool TV Toliara. 730 kilometatra miala avy eto Toliara manaraka ny morontsiraka antsimon'ny tanàna ny Toliara no misy ny tanàna ny Saint Augustin na i Anantsono. Commune iray ao anatin'ny distrika ny Toliara faharoa ato amin'ny faritra Antsimo andrefana. Tanàna kely hodidinina tendrombohitra, avaratra sy antsinanana ary ny lakan-drano Mozambika no ao andrefana raha toka oniny onilahy ny ao Antsimo. I Anantsono no anarana fiantsona ny tanàna ny Saint Augustin tany alohan'ny fahatongavan'ireo missionnaire mampiely ny finoana kristianina ary ireto farany no nanome ny anarana hoe Saint Augustin. Mety misy an'ilay hazo atao hoe sono zay didéracé ozy izy ny scientifique be de be anio taty maniry eraky ny tanàna ity izy sono io didéracé de zay ny nahatonga azy Anantsono roa amin'ny tanàna misy an'ilay sono marobe de lasa Anantsono izy. Fa tany hoany amin'ny fotoana nahatongavany vazaha reto le missionnaire reto nahatonga ny anarana Saint Augustin. Le Saint Augustin zany avy amin'ny fotoana nahatongavany ireo vazaha missionnaire tany hoany amin'ny findroany 1800 any izy io raha vao nahitany be de Saint Augustin rozy tonga avy amin'ny sambo zany amin'ny andro ny Saint Augustin zany hoe raha mijeritsika ndreny calendrier grégorienne reny de isaky ny andro misy anarana saint foana iny de ny andro nahatongavany teto zany de ny andro le jour de Saint Augustin. Tamin'ny taona
dimanjato sy arivo tany hoany no efa nisy ny tanànany Anantsono raha ny lovantsofina mbola toerana fiafenan'ireo pirate hollandais izy tamin'izay. Araky ny tantara dia tany amin'ny 1500 tany dia efa nivazaha tonga teto ireo pirate hollandais no nipetraka teto no noromponenina teto amin'ilay toerana atao hoe Lovokampy. Tao ry zareo no nipetraka nanao lasy tao. Inona moa natonga azy manao lasy tao? Zavatra maromaro ny antony. Voalohany indrindra eo ry zareo no miafina rehefa andeha hanao an'ilay asa fanaovana fanakanana sambo zay avy any manao an'ilay route des Indes iny avy any Europe zany makana any Inde dia mandalo Cape de Bonne Espérance moa zany dia mahazo ny canal de Mozambique ty. Dia aty zany zareo no miafina dia tsena andreo sambo reo dia manao pirate zany. Raha io zay ny lafiny anankiray. Lafiny faharoa eto zareo no maka rano, eto zareo zany manao hoe miantseny. June no fotom-piveloman'ny mponina eto Anantsono hatramin'izay ka mahatonga ny anaran'izy ireo Vezo. Ary tantara teto ihany koa no ny andohany foko Vezo. Dia rehefa mipetraka teo rehefa zareo tamin'ny toeran'io teo dia tonga ny gasy manodididina tetya mandeha mivarotra manao fanakalozana antsy atakalo tsy fantatra zay zavatra ilain'ny vazaha teo rehetra teo dia vazaha koa mitondra zavatra dia misy ilay atao hoe troc moa tamin'izany fotoana zany teo. Dia rehefa mipetraka teo dia mifanerasera teo dia mazava ho azy moa zany fa tsy maintsy misy an'ilay taranaka zay mbola resahana rehefa tsy ariana azy zay tavela tamin'izany fotoana zany. Fa rehefa miala teo reo vazaha reo mandeha miasa izy mitondra ny sambony any ambolana maromaro dra efa lasa sédentaire teo fa mipetraka teo zany le gasy. Zany hoe samy hafa fiaviana io, misy bara io, misy mahafaly io, misy antandroa io, be dia be fiaviana zany le olona mipetraka teo. Dia tsy maintsy mitady hevitra inona ny atao mba hipetrahana eto dia mitady asa atao izy. Tsisy asa atao nefa mitoerana misy ohatrany etony raha tsy ny asa manjono iny, zany hoe miasa amin'ny ranomasina zany. Dia lasa mpanjono reo olona reo. Dia teo zany mahatonga rehefa manjono moa dia le mitabataba be mivoen'le lakana dia vezo. Teo zany ny nahaterahan'le foko hoe vezo. Zany hoe zany raha tantara zany dia teto amin'ity toerana ity ny atombohan'ny foko vezo. Le vezo araka zany dia tsy dia tena hoe foko ohatrany hoe foko merina, foko sakalava na sahala amin'izany fa fitambatambarana foko maromaro zay miasa amin'ny ranomasina dia mena le anarana hoe vezo. Eny fa na izy rehefa tonga aty aminay aty ohatra ka mivelona amin'ny ranomasina io dia fahatsoina hoe vezo io lo. Ara-tantara hatrany tamin'ny andro nampiroborobo ny fividianana sy fivarotana andevo dia teto Saint-Augustin no tsena sy ivon'ny fifanakalozana ny raharaha arabaritra andevo tamin'izany. Teto amin'ity tanàna Saint-Augustin ity koa dia toerana anankiray izay natao toby fivarotana sy fividianana an'ireny andevo ireny. Amintsika miteny zao ary na le toerana nanaovana an'ilay varotra dia mbola eto aminay zany hoe ato aminay ato misy ilay atao hoe prison moa tenena amin'ny teny frantsay ilay satria zany amin'ny atrahanay azy ato amin'ny resaka circuit touristique dia misy an'ilay hoe prison dia fa lasa la classe moa izao UEPP ny Saint-Augustin dia teo misy an'izay trano anaky efatra ngambo izay raha tsy telo efatra no nanaovana ny ao zany no nanababoana an'ireo olona reo mandra-pamarotana azy sy mandra-panondrana azy mivoaka ny Saint-Augustin. Toerana isan'ny mirakitra ireo tantara mampiavaka any Madagasikara ny tanànany Anantsono na i Saint-Augustin na eo amin'ny lafiny ara-tantara araka izay noentina teto izay na eo amin'ny lafiny ara-kolotsaina noho ny fisian'ny mpanjaka sy ireo fombanazana mampiavaka ny mponina eto. Eo ihany koa ireo toerana manan-tantara izay mahasarika vahiny maro hatramin'izay. Dia mifanadihadihana koa ary no entintsika miampita indray any amin'ny maresaka iraisam-pirenena. Misy 12 ireo namony ny vokatry ny darikabomba sy tao a Soudan. Tsy misy ny fifandeferana ho an'ireo miaramila-ny jeneral'ny Erdogan sy ny FCR tao a Soudan hatramin'ny 15 volana aprila lasa teo. Mihay mahafiatrana izany ary mitombo ireo namony ainy. Fanadihadihana eo amin'ny sariny France 24. Tsy mitovy ny antotanisa mikasika ny fahafatesan'olona vokatry ny fifandonana ao Soudan amin'izao fotoana. Raha toa misy 12 ireo namony ainy araka ny nambaran'ny fikambanan'ny mpitsabo soudanaizy. Mahery ny 130 kosa ireo maty raha nambaran'ny FSR. Tsy nahazoana fanampanazavana mikasika ireo namony ainy ankila ny tafika any an-toerana. Araka ny fanadihadihana, ahina ho nitafika ao Soudan no nitarika ny darikabomba tamin'ity fifandonana ity. Ireo miaramila soudanaizy izay hita mivezivezy manerana ny abakabaka matetika. Isan'ny antony fanapohana trano fonenana izay ataon'ny tafika soudanaizy ny fiafenan'ireo miaramilan'ny FSR any amin'ny tokantrano samihafa ireo ka mampitombo ireo namony ainy.
tsy ahivina fifandonana mafindrindra hatramin'ny antomboan'ny disadisa tamin'ny 15 april lasa teo itsivona ity tranga izay nafatesan'olona betsaka teo amin'ny rony tonta. Dia izay ihany koa mamana ny fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV io amin'ity alina ity. Izao ny sika rehetra tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny faran'ny ekipan'ny fampalalam-baovao Kolo TV kosa dia mbola mamy fotoananao ho amin'ny rapitso indray velo matoboka. Juillet, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.